Koa amin'izany, aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana-drainareo izay eny an-danitra. Mateo 5:1-7. Ny teny izay nivakiana teo izay efa rentsika dia milaza ny toetra irian'Andriamanitra ananako sy ny anananao. Aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny mahatanteraka ny rainareo izay any an-danitra hoy ny fanambaran'i Jesosy. Zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika kristianina ny fananana io tanjona io. Izao anefany misy asa hiantsoan'Andriamanitra ny tsirairay mba hahatonga ny isam-batan'olona ho amin'izany tanjona izany, dia ny hoe ho tanteraka tahaka ny raintsika izay any an-danitra. Andeha hianarantsika ny tenin'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika tahaka ny nivavahan'ny Tompo fony izy tety ambonin'ny tany. Ny mpianatra izay niaraka taminy dia nangataka taminy manao hoe mampanarana hivavaka, ary dia natorony azy ny lalana. Androany ny fiarahantsika mandinika dia milaza mazava tsara fa mila mianatra ny teny masin'Andriamanitra isika ho filamatra eo amin'ny fiainantsika. Andeha ho anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanetretena. Izay filamatra izay no irian'Andriamanitra ho hita eo amiko, eo amintsika rehetra. Mila fanavaozana izany, mila fanitsiana izany, ary raha tsy mahay isika sy tsy manaiky hiaraka aminy dia tsy ho tonga amin'ilay tanjona roviana. Mikendry ny fahatanterahana no ilay natao androany, koa andeha ary ataontsika izany. Hoy ny fanambarana, ny fanarahantsika zany no tena mitondra ny fivavaham-po. Dia hoy izy, izany no tena fivavaham-po marina amin'ny fianterana feno, amin'ny fanetretena sy ny fankasitrahana eo amin'ny ankinan'ireo nandray fo vaovao ho amin'ny fanampian'i Kristy. Ilayntsika izany, mihetehitra izany fanampian'i Kristy izany, mba havoaovantsika ho araka ny sitrapony. Ny tompony ombantsika hamakivaky ny andro, ho namantsika ary tantanantsika mandrakariva, hivavaka isika. Misaotra noho ny amin'ny toromarika natolotra ao Andriamanitra, ampianaro izay mba hazoto handinika ny teninao ka ho voahitsinao isan'andro ny toetra maleminay. Okenao no hisintona ny sainay hibanjina anao amin'ny alalan'ny teny ary hivavaka mba hangataka kosa ny hery avy aminao. Momba anay mandritra ity andro ity, aza mafoy anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.